Marina kosa ny filazana fa omenan'ny banky tsy miankina ny fitantanana ny postra malagasy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny aitao arakajy mirindra androany ametraka rafitra amin'izy tory ny fikirakirana arabola tokoa ny postra malagasy na ny antsoina hoe banque postale fa mijanona ho sampana eny anivon'ny postra malagasy ihany zany ary dia mazava loatra fa tantanan'ny fanjakana hatrany mbola ao anatin'ny dingana fangatana fahazondalana radio inkino postra malagasy rehefa nekeny filan-kevitry ny minisitra ny isiny izay banque postale izay tamin'ny volana jona lasa teo nateraka otomavo Zara Randriantsy. Tsy mbola nanana fahazondalana afaka mikirakira ny lafiny arabola amin'ny alalan'ny nomerika ny postra malagasy antony mbola niaran'ny asa tamin'ny banky tsy miankina amin'ny tetikasa hipoketra. Efa miroso anefa ny dingana fangatana fahazondalana agrément EME sy IMF amin'ny alalan'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny aitao arakajy mirindra amin'ny fahazona io fahazahoan-dalana afaka mikirakira ny afiny arabola amin'ny alalan'ny nomerika io. Miroso makany amin'ny fametrahana ny banque postale eto Madagasikara. Rehefa vita somatsara zany izay hoeritreretintsika amin'ny taona ty na amin'ny 3 volana voalohany farafatarany ny taona 2024 zany rehefa azo ny agrément ny EME sy ny IMF ny postra malagasy zany dia afaka mampiasa tsara tsy miankina amin'ny BOA zany ny postra malagasy tsara mariana zany sy aoka zavatsika mpanaraka ny vaovao sy tsika eto Madagasikara fa tsy misy mihitsiny izany resaka hoe ho confiena amina banky hafa zany ny postra malagasy fa fandrebirebena saina sy zavatra diso zany fa aokisika zany mba samy anadiady tsara. Mbola tsy maintsy mandalo dingana samihafa ny fametrahana io banque postale eto Madagasikara io. Mamaly ny sivana rehetra amin'ny fametrahana io rafitra ihany koa ny postra malagasy noho izy manana fodrafitrasa betsaka indrindra misy 700 manerana ny nosy miampy ireo smart village any fanazavana. Ny ataontsika voalohany zany aloha dia manao EME sy IMF rehefa azotsika iny zany dia mandeha indraitsika makany amin'ilay banque postale mandeha par étape satria misy exigence zany ao apetraky ny CSBF dia ny exigence zay afaka ataontsika amin'izao fotoana zao zany dia ilay agrément ny EME sy ny IMF aloha dia io zany fantatritsika tsara hoe ny fanjakana zany hoe ny postra malagasy miaraka amin'ny fitondram-panjakana no mahavita an'izy aloha hatreo dia zay aloha ny ataontsika dia rehefa voasokatritsika zany le EME sy le IMF dia miroso indray tsika makany amin'ny banque postale zay le izy fa ny zavatra iny zany ny tsara marena tsara hoe anisan'ny atongeza be atsika dia le fananatsika n'ireo fotodrafitrasa ny postra malagasy. Ny tanjon'ny tetikasa dia ny fanatanterana ny velirano 12 ny filohampirenena izay fanavozana ny tanàn-dehibe.